misaotra anao hatrany manjoetra ny fahitalavitsy ny televiziona malagasy amin'ny ty takariva ty zay anarahanao ny météo. Anboantsika ny fotoana aloha dia ny sary azo avy amin'ny zanabolana. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana no jena dia mbola ny aly izay atonona na matanjaka ihany no mitoetra eto Madagasikara tamin'ity anio ty. Fahotoizantsika zany amin'ny toetrandro voavinavina ho amin'ny ara-pitso alatsinainy fa 12 ny volana May taona 2024. Mariana aloha fa mafy mitsoka ny rivotra any amin'ny faritra avaratsy Madagasikara ary any Taolaniaro. Fa raha ny toetrandro voavinavina ho amin'ny ara-pitso maraina kosa no atolotra anao dia toy izao manaraka izao. Anorana miatoato any Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana. Anorana malefaka kosa ny any Mangoro, Andrahoana ny andro, any Alaotra sy Analamanga ary ny ilany Atsinanana faritra Vakinakaratra sy Amoronmany. Torak'izao koa ny any Haute-Matsiatra, Itohatra ny Menabe sy ny ilany Atsinanany Melaka. Andrahoana vitsy kosa ho an'ny faritra sisa. Raha ny toetrandro voavinavina ho amin'ny ara-pitso tolakandro kosa dia mbola itoy mafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny faritra avaratsy Madagasikara iny. Fa raha ny toetrandro voavinavina ho amin'ny ara-pitso tolakandro no atolotra anao dia toy izao manaraka izao. Anorana miatoato hatrany any Antala, Analanjolofo ary Atsinanana. Anorana tandrifinahona any amin'ny tapany Atsinanana, Vatovavy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana. Andrahoana mety arahana orana tandrifinahona kosa indraindray any amin'ny faritry Bongolava, ny ilany rehefa ny faritry Vakinakaratra, Amoronmany, ny ilany avaratsy ny faritry Menabe ary ny ilany atsimony faritry Melaka. Andrahoana vitsy ho amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny ara-pitso maraina kosa no atolotra anao dia toy izao manaraka izao. Mbola ao farivatrakaratra hatrany no mangatsika indrindra zay mahatratra 12 degré Celsius. Fa raha ny Antananarivo sy Fianarantsoa kosa dia 12 sy 15 degré Celsius. Ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana moa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny maripana voavinavina ho amin'ny ara-pitso tolakandro kosa dia manodidina 20 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny ety amin'ny faritry ny afovoantany ary ny ilany Atsinanana sy Andrefana dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Fa izay mafana indrindra dia mbola ao Maivatanana sy Mahajanga izay 13 degré Celsius. Ho farantsika ny fotoana amin'ny toetrandro voavinavina ho amin'ny ireto tanàna lehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Andrahoana ny ao Milan, Ifandimby andrahoana sy Masoandro ao Paris, Johannesburg ary Nairobi. Anorana tandrifinahona rahakotroka kosa ny ao Bangkok. Raha ny toetrandro voavinavina ho amin'ireo nosy manodidina antsika kosa dia toy izao manaraka izao. Anorana tandrifinahona ny ao Port-Louis, torak'izany ny ao Comore ary Saint-Denis. Fa andrahoana kosa ny andro ao Seychelles. Izay ho azo atolotra anao tamin'ity anio ty. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray.